baolina kitra ao anivon'ny institut kosaindray izy ireo raha ny sampampianarana ambony tsy miankina dia Nifarana omaly fifaninanana ka ny sekoly IUM no voahosotra ao tompondaka tamin'izany. Mbola namana zakinohatra no hitondrantsika ny famidinana izay vokatry ny lalao izay. Fandresena tamin'ny telo ohatra teo amin'ny famaranana nanoloana ny ekipan'ny USPA no nahavosotra tompondaka ny ekipan'ny UM tamin'ilay fifaninanana baolina kitra. Nokarakarain'ny Orange Madagascar sy ny ligin'Analamanga ho an'ireo sekoly ambony eto andrenivohitra Orange Kitra Inter-Universitaire. Ity fifaninanana ity izay Nifarana teny amin'ny kianja synthétique Andohalo rehefa naharitra iray volana. Voatany ampiandohan'ny fifantsanana dia efa nisongadana ny ekipan'ny UM amin'ny fahaiza-miaraka sy ny fifehezana ny baolina kitra lalaovin'olona enina. Ankoatray dia mbola ny mpiandry tsatonkazon'ny UM ihany no voahosotra ho mpilalao mendrika indrindra tamin'ity fifaninanana ity. Tsy miala maina nefa nilarana faharoa fa notolorana hamboara sy medaly ihany koa. Larana fahatelo kosa ny ekipan'ny SM rehefa nanilika ny ekipan'ny KAM tamin'ny isa 3-0 teo amin'ny lalao fiaditoerana. Nanambara moa ny mpikarakara fa tratra ny tanjona tamin'ity Orange Kitra Inter-Universitaire ity. Ratsaivina dia ny anakaiky ny mpanjifa azy amin'ny alalan'ny hetsika ara-panatanjahantena ny tanjona ho an'ny Orange Madagascar. Ny itily ireo talenta vaovao afaka hiditra ao anatin'ny rafitra federaly kosa no tanjona ho an'ny ligin'Analamanga taranja baolina kitra. Sary Nifarana androany ny Orange Kitra Inter-Universitaire amin'ireo universitaire zany dia nidronina tsara amin'ny antsakasy andavany betsaka ny mpilalao ahafahana mijery hoe tokony lalao any amin'ireny ligue 1 na ligue 2 ireny anatin'ireto université eto Antananarivo reto. Zay aloha ny vokatra ray lehibe tsara dia tsara. Ny faharoa dia ny fahatongavan'ny mpijery maro ireo mpianatra any amin'ny sekoly zany tonga mijery baolina ary zay ny tanjona ho an'ny ligin'Analamanga dia hoe ny fampiroboroboana baolina kitra amin'ny ankapobeny eto amin'ny faritra Analamanga. Ho an'ny Orange Madagascar dia hoe manakaiky ny vahoaka dikan'izay tojo amin'izay niriny ny rotota ary dia mino somanantena fa itony fiara-miasa amin'ny Orange Madagascar ary mino fa atoato dia isy indray ny Orange Kitra iarahana amina fikambanana na zavatra anankiray zany ary tsy ho ela zay mino fa ho isy atao ary dia mampiomana antsika rehetra sahady. Taorininy Orange Kitra Inter-Universitaire iny dia andrasana indray araka izany ny hetsika manaraka ho karakarain'ny Orange Madagascar sy ny ligin'Analamanga.